Maraban'ny ankizy rehetra, miaravantsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao ao anatin'ny fandarana manokana ho an'ny ankizy ny fiangonana ho an'ny ankizy ihany koa izay mitondra lohateny hoe ankizy mahay mitantana. Misy zavatra nomen'Andriamanitra antsika betsaka tokony ho tantanantsika fa anisan'izany ny fotoana ary hijery sy hianatra manokana mahakasika ny fitantanana ny fotoana isika amin'ity anio ity. Tsarovy rakizy fa nomen'Andriamanitra 724 sekondra isan'andro isika. Nomen'Andriamanitra 709 minitra isan'andro izay atambatritsika ao anatin'ny hoe 420 ora. Nomen'Andriamanitra antsika isan'andro fa nomeny ho an'ny isam-batan'olona ihany koa. Meny an'io daholo ny ankizy kely tsirairay avy ary nanome an'io tsy ho azontsika atakalo, tsy ho azontsika anampiana, tsy azontsika analana. Mitovy daholo ny fotoana nomena ny ankizy kely rehetrarehetra dia angamba ny ankizy mety mieritreritra hoe ianona mahavita zavatra be da be, ianona ohatrany tsy mahavita ninina mihitsy, ianona ohatrany matory fotsiny. Dia izao hianatra ny tantanan'ny fotoana ampahendrena isika mba ahafahantsika mahita tombony amin'ireo zavatra nomen'Andriamanitra antsika ireo. Ndao hiaraka hivavaka isika. Jesosy io ankehitriny dia hianatra ny mahakasika ny fitantanana ny fotoana izahay. Mangataka anao mba hanome anay fanahy masina mandritra izany fiaraha-mianatra izany. Ny anaran'i Jesosy, amen. Misy zavatra azo atao be da be ao anatin'ny fotoana. Mahazo milalao tsika, mahazo misakafo, mahazo mianatra, mahazo matory, mahazo mivavaka. Andao jerentsika ny zavatra tokony handanitsika ny fotoanantsika aloha. Raha ohatra ka milalao ohatra ny ankizy anankiray dia tadidio fa mila fotoantsika mba hilalaovana. Kanefa tsy mandritra ny fotoana rehetra dia hilalaovana. Tontolo andro dia milalao fa mila tantanana io fotoana io ary ny karazana kilalao tokony ataontsika ihany koa dia tokony ho tsy handanitsika fotoana betsaka, tokony ho ovaovaintsika, tokony hanao zavatra maromaro samihafa isika. Ohatra hoe raha miresaka isika mahakasika ny lalao. Ankehitriny amin'ny ankizy ny atao hoe milalao dia lasa tsisy fotoana betsaka iarahana amin'ny zavaboary na iarahana amin'ny olona ohatra azy. Fa ny ankizy dia lasa milalao an'itony ordinateur, milalao tablette, milalao écran. Kanefa ny fotoana izay lantsika manoloana n'ireny écran ireny dia misy fiantraikany be da be ho amin'ny fotoanantsika amin'ny ho avy. Misy fahasimbahana amin'ny fifandraisantsika amin'olona, misy fahasimbahana amin'ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary. Dia eto aho izany dia te-hampianatra ny ankizy rehetra hoe tokony ho vitsy ny fotoana izay lanitsika eo amin'ireny écran ireny. Ho an'ny zaza latsaky ny 2 taona moa dia tena tokony tsy ho akaikin'ireny écran ireny mihitsy, fa tsy tokony hihoatra nefa ny 12 ka hatramin'ny 30 minitra isan'andro ny fotoana lanitsika manoloana an'ireny écran ireny. Fa tokony ho ararotsika ny fotoana fiarahana amin'ny olona, ny fotoana fampiasana ny vatantsika, ny fotoana fifankazarantsika amin'ny zavaboary, ny biby, ny voninkazo, ny zavamaniry. Reny rehetrarehetra ireny no tokony kilalao tena tokony ho ataontsika ary andao handany fotoana bebe kokoa amin'ireny noho ny amin'ny hoe fotoana lany eo akaikin'ny écran. Resantsika indray ny fotoana fatoriana. Ny fotoana fatoriana dia isan'ny zavatra ilainy indrindra eo amin'ny fotoanan'ny ankizy kely satria raha fantatsika hoe ny ankizy latsaky ny herintaona dia tokony hatory 40 ora isan'andro. Ny ankizy 1 ka hatramin'ny 2 taona dia tokony hatory 12 ka hatramin'ny 14 ora isan'andro azafady. Ny ankizy 3 ka hatramin'ny 5 taona dia tokony hatory adiny 10 ka hatramin'ny adiny 13 isan'andro. Ny ankizy 9 ka hatramin'ny 12 taona dia tokony hatory adiny 7 ka hatramin'ny adiny 12 ora isan'andro ary ny mihoatra ny 13 taona dia tokony hatory 8 ka hatramin'ny 10 ora isan'andro. Raha tsy feno ireo fotoana fatoriantsika ireo rakizy, fa indraindray tsika variana milalao be loatra, indraindray tsika variana mijery dessin animé lava loatra,
dia misy fiantraikany amin'ny fiainantsika ho avy zany. Lasa marefo ianao, lasa mora marary ianao, lasa tsy matohatra aretina be isika, ary misy aza ny fiforoana ny selan'ny ati-dohantsika dia lasa manana olana satria tsy ampy ny torimaso. Dia toy izany koa ny fotoana fisakafoanana. Betsaka ny ankizy no tsy manome lanja ny fotoana fisakafoanana io, lasa amin'izay tiany isakafoanana, mifoha amin'izay tiany ifoazana izy, matory amin'izay tiany atorizana izy, dia mikorotana ihany koa ny fisakafoanana. Indraindray izy dia te hihinana foana, mihinana goûté foana, misakafo foana. Fa tadidio fa ny vavonitsika dia mila 4 ka hatramin'ny 5 ora ny elanelan'ny sakafo. Eo an'elanelany zay vao mba tokony hisakafo, ary tokony hisakafo amin'ny ora tsy miova isika, mba hitaizana ny vavonina, ny fitaovam-pandevonan-kanina zany dia mampirisika ny ankizy kely mihitsy hoe rehefa misakafo koa dia milalao, rehefa misakafo koa dia misakafo. Fa indraindray sady misakafo no milalao, indraindray sady misakafo no mijery télé, indraindray sady misakafo no milalao tablety. Zao rehefa misakafo ajanona daholo ny kilalao rehetra, fa mifantoka amin'ny sakafo mba ahafahana manao zany mahazo antoka ny fandevonan-kanina. Ny fotoana fianarana. Ny fotoana fianarana dia efa misy ny any an-tsekoly, fa misy koa ny ao an-trano. Mila mandamina ny fotoana fianarana zany tsika, ary ataovy azo antoka hoe mba tsy lalao foana sy sakafo foana no anatin'ny saina, fa mba mianatra ihany koa. Ary ny farany ny fotoana fivavahana zay tena zava-dehibe indrindra. Manokana rakizy fotoana, ary io fotoana io ataovy fotoana raikitra izy io. Fixa hozy izy ny fitenenana. Manao fotoana raikitra tsika mba hivavahana. Apetraka hoe nivavaka marainako amin'ny 5 ora ohatra, nivavaka harivako amin'izao ora ohatra. Io fotoana fivavahana io sy fianarana lesona sekoly sabaty io tena zava-dehibe ho an'ny ankizy, ary atao fixa le ora, atao raikitra le ora, dia mba amin'izay fotoana izay tsy misy hoe adino, tsisy hoe tsy vita, fa amin'ny fotoana izay mamety azy, ary ampirisihantsika hoe omeo ny fotoana tsara indrindra Andriamanitra. Ahoana ary no ahafahantsika mba mamboly fahazarana tsara, mba hitantanantsika sy ahaizantsika mitantana ny fotoana. Voalohany indrindra, mila manao fandaharam-potoana tsika rakizy. Ny ray aman-dreny ny tsara mametraka ny fandaharam-potoana ny zanany raha mbola kely izy, ary mila arahany ray aman-dreny maso ihany koa ny fandaharam-potoana n'ireo zaza ireo. Tsy hoe tsisy ataotsika dia avelantsika le zaza dia mijery télé io mandritra ny fotoana lava be, fa tsika mandamina hoe eto tsika mijery télé, eto tsika milalao an'itsy kilalao itsy, eto tsika mba manisy fotoana ihany koa miasa kely, eto tsika manao fotoana ihany koa mba hikarakarana ny vatana. Reny karazana reny zany, reny karazana fandaharam-potoana reny zany mila apetraka, ary mila arahana hoe zao ora ihany. Dia ny ray aman-dreny zany rehefa mba miteny dada sy neny rakizy miala teo amin'ny télé amin'izay dia tsisy mitongitongy, tsisy mitomany. Ny faharoa, rehefa manomboka mahay mamaky teny ny ankizy, raha tianao ny hanana fahazarana tsara, dia ampianaro izy mba hampiasa famantaranora. Fa ny fahaizana mampiasa ny famantaranora dia fomba anankiray ahaizana mitantana ny fotoana. Ny fahatelo dia ampianarina ny ankizy mba ho mari-potoana. Ny fampianarana azy an'izay nefa dia zao, tsika olon-dehibe mba mila mari-potoana, ny mpiara-monina amin'ny mari-potoana ho avy ankizy. Ary ny fahaefatra farany dia ny fahaizantsika manaiky an'Andriamanitra ho lohalarana eo amin'ny fiainana, amin'ilay hoe Andriamanitra aloha. Meo an'Andriamanitra ny fotoana tsara indrindra, Andriamanitra melohany zavatra rehetra, dia ho haintsika ny mitantana ny fotoanantsika. Ny Salamo 8:12 no hamaranantsika azy, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: mampianaranay anisa ny andronay, azonay fohendry. Angatahana amin'Andriamanitra isan'andro rakizy ny ahaizana manisa ny andro, ny ahaizana mandamina ny fotoana, dia Andriamanitra manome antsika fahendrena mba ahaizantsika mitantana ny fotoanantsika. Hoy izy ny Ellen White ao amin'ny book Christ Object Lessons page 342 hoe an'Andriamanitra ny fotoanantsika, tsy misy fanomezana nomeny izay mahentitra azy sy hitaky ny tatitra mihoatra noho ny fotoanantsika.
Andriamanitra ne tany ankizy rehetra mba haizana mitantana ny fotoana ka ho afaka anao tatitra tsara amin'Andriamanitra tsika hoe Andriamanitra ô, zao no nampiasako ny fotoanako nandritra ny fandalovako teto amin'ity tany fandalovana ity. Tompo hitantsika hivavaka isika. Jesosy ô, hitany ankizy rehetra ianao mba hay mitantana ny fotoana, hitany lehibe rehetra ianao hay mampianatra azy ireo ary mba ho azonay ataony manao tatitra tsara aminao rehefa ho avy ianao. Dia mba ho isan'ireo olona izay ampidirinao amin'ilay fiainana mandrakizay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.